fanombona mpifaliana indray amin'ity zoma fa efatra ny volana oktobra ity ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Iombona amin'ny fiarahamandinika soratra masina sika dia ny salamo fa 7:100 andiny fa 7:100 hatramin'ny 4:7 farany no ovakitsika ho teny fiantsona. Salamo fa 7:100 ny andiny fa 7:100 hatramin'ny farany. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: aokane ho tonga eo anatrehanao ny fitarainako Jehova ampianaro araka ny teninao. Aokane ho tonga eo anatrehanao ny fifonako, vonjeo aho araka ny teninao. Aoka hiboboka fiderana ny molotro, fampianarinao any didinao. Ihira ny teninao ny lelako, fa marina ny didinao rehetra. Aokane hamonjy any tananao, fa efa nifidy ny didinao aho. Efa manina ny famonjenao Jehova ary ny lalanao no firavoravoko. Aokane ho velona ny fanahiko ka hideranao, ary aokane hamonjy any fitsaranao. Fa efa nania aho, tadiavo ny mpanomponao toy ny fitady ondrovery, fa ny didinao tsy mba hadonoiko. Amen. Hivavaka isika. Tompo, noho ny fitarianao anay araka ny teninao izay fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay, dia feno fiderananao izahay. Ary noho ny teninao ihany dia tonga eto anatrehanao izahay mitaraina, miaiky ny fahatsoanay ary mangataka famelana avy aminao. Vonjeo izahay araka ny teninao. Fa tonga eto koa izahay nifidy andahatra izao fotoana izao, mbola iondrika manoloana ny sitraponao ao amin'ny soratra masina. Engane ny fanahinao masina mampatoky anay ny famelan-keloka, mbola hitarika anay hiavao ao amin'ny teninao. Dia ho marina aminay ny teninao, fa raha misy olona ao aminao Kristy dia olom-baovao izy. Mitenena ary araka ny fombanao fa avengokiaino izahay amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Iarahantsika mamaky ary ny anjara mofinainantsika amin'ity 4 oktobra ity dia ny Matio 7:7 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny alina teo Jesoa dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo amin'ny mpamoriketra, ka hoy izy taminy: andeha anaraka. Dia nitsangany Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesoa mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesoa dia nanao hoe: tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandianaka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindrampo ny sitrako, fa tsy fanatitra alatsadra. Fa tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota. Dia nankany amin'ny Jesoa ny mpianatra Jaona ka nanao hoe: nahoana izahay sy ny fariseo no mifady anina matetika, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesoa taminy: moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona, fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao anaty sinioditra tonta, raha izany dia ho tritra ny sinioditra. Fa ho raraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinioditra vaovao no asiana ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Manoloana izao soratra masin'izao Andriamanitra dia tsaronay ny teny, fa ny famohan-kevitry ny soratra masina dia tsy vita ny sain'olombelona. Koa antenainay ny fanahy masina izay efa nitarika anay hatrany am-piandohana, mbola hitondra anay araka ny sitraponao
ao anatin'izao anjara mofinaina izao dia misaotra tompo ny amin'ny asanao amin'ny sofinay amin'ny fonay amin'ny masonay mba hiavao izahay raha mandinika ny teninao amin'ny anaranao Jesoa amen. Petraka ianareo ry havana. Filazantsara araka ny Matio no natolotry ny mofinainantsika ny toko fahasivy andiny fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ndeha andray anjara indray aloha isika. 20. Tsika ve mbola tsy nandinika amin'ny Matio mihitsy hatramin'izay? Mbola tsisy ohatry ny tsaroko hoe mbola tsy teo tsika. Datina noratana azy dia 70 hatramin'ny 570 anelanelan'ireo taonan'i Kristy. Tsara ny manamarika arak'izay efa nanambarantsika ny tao amin'ny filazantsara ka ny marika fa ny filazantsara ka ny marika no voasoratra voalohany ao amin'ilay filazantsara efatra ireo. Izany hoe ny filazantsara ka ny marika dia nisoratana kosa talohan'ny taona 70. Taoriana ny taona 70 vao nosoratana ny filazantsara araka ny Matio. Ny fanonona azy moa dia hoe tsy filazantsara ny Matio fa filazantsara araka ny Matio satria ny mpandinika dia milaza fa fifangaroana soratra maromaro no mandrafitra ny filazantsara. Efa manonona izany sika ny filazantsara dia araka ny Matio na araka ny Marka na araka ny Lioka na araka ny Jaona. Izay no fanonona fa tsy filazantsara ny Lioka na filazantsara ny Matio. Tsy anazy izany ilay izy fa araka ny araka. Filazantsara ny Jesoa araka ny Matio. Rehefa amin'ny style ilay izany ny olona rehefa dia asiany kely amin'izay. Dia ndao ary sika ny tanisaha andiny tsoratra masina tadidinao amin'ity filazantsara araka ny Matio ity. Be dia be kosa e. Aleoloha tonga dia teneniko le 11-28 mankanesa ty amiko dia aza tenenina ntsony. Ianareo miasafatra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsaharana entony zioka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho dia hita fitsaharana amin'ny fanahinareo ianareo. Tsisy niteniteny anintsony ao atombohatra any amin'ny toko voalohany any voalondohany any aon'izay katsao aloha alohan'izay kosa misy malaza be sekolalahady Matio 4:4 ahoana ilay izy? Dia milaza hafa koa makao amin'ny toko fahadimy indray tsika ny sambatra be dia be. Sambatra raha mba atao hoe nony sambatra ny Matio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ao amin'ny toko fahadimy andiny fafiro izay fahavalo. Mora tadidiana azy izy nareo rehefa miteny hoe fahavalo dia fahavalo izany misy fo maloto fa manohitra an'izay ho sambatra ny Matio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Dia mora tadidy hoe 5-8 izay misy resaka hoe fahavalo 5-8 nefa fahadiovam-po ny antsony izy io. Misy raiki-po madinidinika ohatr'izany hoe mba hatadiavantsika soratra masina efa miraikitra ny fifanana soratra masina. Aiza ho amin'ny Baiboly misy hoe sambatra ny Matio am-po izy no ahita an'Andriamanitra tonga dia resaka fahavalo 5-8. Fitanisana ny fahasambarana araka ny Matio dia ny Matio 5 dia io ny fahavalo. Afaka ilaozantsika ilay sambatra be dia be fa efa voadina efa voateny teo ny toko fahaenina any amin'ny toko fahafito ilay misy oadiody izay dia mitadiava dia hita 7-7 inona koa ao amin'ny 8 ve mba misy zavatra voamarika reo
andao ary mikisaka ny alavidavitra tiana olazana tena manan-karena soratra masina koa zay iainantsika matetika miatra eo amin'ny fiainantsika ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika tia Matthieu ty inona koa tapitra ve makanesany amin'ny faraparany zany avelon zazanatona zany kosa ve dia tsy tokony mba ho antsika tsinjira any amin'ny Matthieu 19 zany azararana tsy anatona fanotoazy ny fanjakany lanitra dia inona koa mbola any amin'ny toko 5 any efa hoe mankanesa lavidavitra amin'izay inona koa rehefa hoe tsenjery dia tsy hamadika baiboly tsika fa reo zany nitadiditsika ampio zany mba ho hita hoe namaky soratra masina sika androany misy azitsika raisina avy eo ao amin'ity anjara mofina ity kosa tokony misy atsika tsenjery fitenintsika ary io aona le izy tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary sy avy antso ny marina o fa ny mpanota dia azampiana hoe hibebaka eo hatreo ihany aloha ny lazainy Matthieu sy avy antso ny marina o fa ny mpanota aiza misy an'io andininy fafiry sy ny 7 eny ary hijery fanampiny vitsivitsika misy 10 nalahatra amin'ireo fanampiny 121 toy ny filazantsara rehetra dia manambara ny fiainan Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany ny filazantsara araka ny Matthieu zay moa zany ny filazantsara dia milaza ny fiainan Jesosy teto an-tany ny fahaterahany hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty zay avokoa ny lazain'ny filazantsara rehetra filazantsara dia ny boky 4 voalohany tsy izy zany tsika mpamaky teny ka hoe sokafy ny filazantsarareo Timoty voalohany disy zany fa testameta vaovao fanekena vaovao isika rehefa mamaky teny fa so ndray androany dia misy lifatra kely ohatr'izay ny tenitsika fa ny filazantsara dia na Matthieu na Marka na Luka na Jaona ny 4 voalohany milaza ny fiainan'i Kristy tetỳ an-tany ny filazantsara araka ny Matthieu nosoratana indrindra ho an'ny Jiosy ity filazantsara ity zany hoe nampianaran'ny Jiosy fa io Jesosy io zanak'i Josefa sy Maria dia efa voavinany hatrany amin'ny testameta taloha fa ilay Mesia tena ny lavin'ny Jiosy hatramin'ny faran'izany manamarika an'izany ny fahitana andin-tsoratra masina be dia be avy amin'ny testameta taloha anamafisana izay ambara ny mpanoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu tena hoe be dia be mihoatra amin'ireo filazantsara 3 hafa izy dia betsaka kokoa ny andin-tsoratra masina avy any amin'ny testameta taloha anazavany ny ambarany atao amin'ity filazantsara araka ny Matthieu ity dia hitantsika moa atao amin'ny anjara mofinainantsika ohatra ny Hosea 9:9 fa nitany saina maromaro eo amin'ny taratasy any ambany masontsika ny faminaniana no momba ny fahaterahan'i Jesosy izay efa hitany amin'ny Isaia 7:4 dia any amin'ny faraparany ny amin'ny sekely 3 izay efa nambara ny mpaminany Zakaria any amin'ny 1:10 andininy 12 sy 13 dia tahaka izany rehefa mamaky ny filazantsara araka ny Matthieu zany sika izay mampiavaka azy dia ny fahitana andin-tsoratra masina be dia be avy any amin'ny testameta taloha makao amin'ity filazantsara ity amoahana hevitra hoe
filazantsara ka ny matio a dia natokana ary todiana manokana amin'ireo jiosy andresena lahatra azy fa Jesosy no Messi ilay voahositra Andriamanitra. Ao amin'ny fahatelo dia misongadina ny fampianarana momba ny fanjakan'ny lanitra ato amin'ny filazantsara araka ny Matio. Malaza ny fanoarany amin'ny fanjakan'ny lanitra ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo manontolo fa rehefa mamaky ny filazantsara araka ny Matio koa isika dia manamarika fa ny filazany ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny lanitra. Nahoana moa? Satria ny jiosy dia tsy manonona ny anaran'Andriamanitra fa ady azy zany manononona foana ny anaran'Andriamanitra zany a dia natao hoe fanjakan'ny lanitra ilay izy fa tsy fanjakan'Andriamanitra. Mbola eo ihany zany tsika hoe ny fisian'ny voambolana hoe fanjakan'ny lanitra atao amin'ny filazantsara araka ny Matio dia manamafy fa tena mitodika amin'ny jiosy ka fomba fiteny jiosy no nindramin'ny mpanoratra, nilazan'ny mpanoratra amin'ny jiosy ny amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'ny lanitra zany dia fanjakan'Andriamanitra ihany. Ny lanitra moa dia milaza ny toeram-boninahitra, ny ambony ny afaka manerana ny rehetrarehetra raha any ambony any lanitra dia mahita zavatra tsy azo ferana mihitsy. Fiamboniana voninahitra haja zany ny lanitra fa averiny tsy ireo hoe firy metatra carré amin'io ny anjarako any an-danitra eo mandova ny lanitra sy ny firy metatra carré fa ilay fiarahanao manam-boninahitra amin'Andriamanitra ny tena fiainan-danitra. Zasianao zao efa miara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra dia ny ety fa tanteraka ny fiainana miara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Ny manaraka dia faefatra 124 ny fitantarana ny tetiaran'i Jesosy dia miavaka. Lioka sy Matio moa no mitantara ny tetiaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara. Ho an'ny Matio izay nosoratana ho an'ny jiosy dia manomboka eo amin'ny Abrahama zany, anambarana hoe tena miorina araka ny teny fikasana ny fisiany Jesosy eto anivon'izao tontolo izao, teo anivon'izao tontolo izao. Ho an'ny filazantsara ka ny lioka dia manomboka ao amin'ny Jesosy hatrany amin'ny Adama ny fitantarana. Any hoe ny an'lioka zany dia nataony metsoromenooatra ka Jesosy aloha ny lazay dia miverina tsikerikely makany amin'ny Adama ilay tena maha-olombelona. Fa ny an'ny Matio dia manomboka eo amin'ny Abrahama araka ny teny fikasan'Andriamanitra tonga any amin'ny Josefa vadiny Maria ary Maria niteraka ny Jesosy. Rehefa mandalina an'io sika dia hoe inona moa zany ny idiran'ny Josefa amin'ity Jesosy ity? Jereo kely angeny andininy fahaenina ambin'ny folo izy zay. Matthieu 1:16 mba misy anankiray mamaky hoe azafady. Dia fantatsika ny tantara ahoana zany le hoe niteraka ka Josefa rainy Jesosy biolojika. Azonareo ve? Orkely finoana. Inona zany ny atao hoe niteraka? Nitaiza. Tena hoe ny fizian'i Josefa nampitainy tany amin'ny Jesosy. Tsy zanak' Josefa sy Maria va ty? Tsy zanak' Josefa ilay mpandrafitra sy Maria va ity? Dia mpandrafitra tokoa ny izay Jesosy zay tsisy mampime zany lalaina. Azonareo ve? Fa eo zany raha ohatra rebireben'ny tsipino sika dia nareo laingan'ny baiboly fotsiny fa jereo ty fa alaliany tsara. Io zany ilay voambolana niteraka ato amin'ity tetiaran'ity dia misy resaka hoe Genesis.
misy an'izay voambolan'izay le fiandohana mihitsy lay asa fahariana nataon'Andriamanitra ka Andriamanitra tsy ferantsika amin'izany ao amin'ny Genesis izy miteny fotsy dia ary ny rehetra tsy ferantsika amin'ny fomba an'Andriamanitra Andriamanitra dia jereo ny andininy 7 fitanisana hoe mandeha taranaka 4 taranaka 4 ny fitantarana ny tetiaran'i Jesosy eo amin'ny Abrahama makeo amin'ny Davida izay tia ny mpanohitra tsy pihana mihitsy ny mahamesiany Jesosy dia avy eo indray makeo amin'ny fahababoana tany Babilôna avy eo amin'ny fahababoana tany Babilôna makany amin'ny fahafahana any amin'ny Romanina Jesosy Kristy dia izay ilay tetiarana taranaka fahafiry zany Jesosy miaingany amin'ny Abrahama fa 4 ampitomboana 3 vakio tsara ny ilay soratra masiny taranaka fahafiry miaingany amin'ny Abrahama i Jesosy firy amin'ny génération ozy nareo 14 fois 3 42e génération ianao zao fahafiry taranaka fahafiry eny amin'ny ray aman-dreny anao zao ianao dia tsy fantatrao fa dia treo ny dadabe ihany ny sasany fa iza ny dadabe any dadabe anao taranaka fahafiry avy amin'izy ianao fa zava-dehibe eo amin'ny soratra masina zany hoe tetiarana zany mbola mafisina indray hoe zany no mahatonga antsika hoe sarobidiny ho aladiny taranak'io hoe anamariana hoe ny taranak'anina dia mbola voazona amin'ny fanekena n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana fa itsika mantsatra toa dia bepo amin'ny zavatra hafa ny lohantsika fa tena hoe ny fiorena ny isa-taranaka zava-dehibe somary ny voaka kely sika tamin'iny fa ahitantsika hoe ny tetiarana araka ny Matio dia tetiarana fandresena lahatra ny Jiosy fa io Jesosy io dia tena avy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary taranaka Davida tory-teny tamin'ny lahady zany ny manaraka fahadimy farany dia filazantsara araka ny Matio dia mampivoatra fa ny finoana dia araina asa ny finoana araina asa ny olona manam-pinoana dia mahay mamela heloka tsy vitan'ny olona tsy matanjaka amin'ny finoana ny famelan-keloka asa ngeza be zany ohatra ny mamindra tendrombohitra jereo re resaka famindrana tendrombohitra fa ao arinan'io dia resaka famelan-keloka ny faharoa fanehoana fitiavana tsy vitan'ny olona tsy manam-pinoana ny fanehoana fitiavana ary ny fahatelo moa filazantsaraka ny Matio dia mivohy hoe ny olona mino dia manompo an'Andriamanitra fanompoana zany any amin'ny farany fa ny olona mino dia tena mahavita asa ngeza be tsy vitan'ny olona rehetra zany atao hoe famelan-keloka fa mpino ihany mahavita an'izany tsy vitan'ny olona rehetra zany hoe miti ny olona rehetra fa ny mpino no mahavita an'izany dia ny fanompoana an'Andriamanitra moa rehefa mino ianao dia miasa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra drafitry ny boky tena misy drafitra lava dia lava ny drafitry ny boky andehanantsika vetivety ampitahina amin'ny filazantsara fa dia indraindray ohatrany hoe metsoromena ohatra ny fitantarana atao amin'ny filazantsara araka ny Matio izay itoviny dia ny fiafarany ny fiainan'i Jesosy nanomboka eo amin'ny akarany ho an'i Jerosalema hatramin'ny niakarany ho any an-danitra ny nitsanganan'i Jesosy ny akarany ho any an-danitra dia ao anatin'izany misy andreo fizarana vitsivitsy eny amin'ny taratasy eny amin'ny pelantanantsika fizarana voalohany toko voalohany hatramin'ny fahefatra dia fanambarana ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy sy ny fiomanany hiatrika ny asa lehibe izay nataony ao ny fanaovam-batisa azy izay aza-donoina fa 7 taona Jesosy teo eo ny natao batisa eo ny fanaovam-batisa azy ary eo ny fakapanatany any hevitra vitsy izay dia niatrika
ny asany izy nitoryteny tany Galili. Zay ny filazantsara araka ny Matthieu. Fa aorian'io dia nitoryteny toko 5 hatramin'ny toko 7. Toko 5 hatramin'ny toko 7. Nitoryteny lava be. Ny aorinan'io dia ny amin'ny mpianatry ny tompo. Efa misy ampahany lazaina momba ny mpianatry ny tompo amin'ny toko aiza le fentsony ny toko 4 andiny 7 hatramin'ny 12 mialohan'ny anaovan'ny toryteny teo tendrombohitra dia misy filazana ny fiantsona mpianatra 4: Petera, Jakoba, Jaona dia Andrea, izy 4 amin'ny rahalahy. Fa taorian'izay dia any amin'ny toko 7 sy ny toko 10 indray vao misy filazana ny amin'ny mpianatry ny tompo. Ao ny fiantsonana Matthieu eto amin'ny tianjara mofinainantsika ity, fa eo koa ny fitanisana fotsin'izao ny anaran'ny mpianatra 12 sy ny fanirana ny mpianatra andeha hitory ny filazantsara. Ny fizarana 4 dia ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny fanoharana sy ny fampianarana amin'ny fanjakan'ny lanitra 12 hatramin'ny 13. Ny fampianarana sy ny fahagagana manohy an'izany ny 14 hatramin'ny 20, ny 20 hatramin'ny 20 dia ny herinandro masina manomboka amin'ny akarana ho an'i Jerosalema sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary ny fandraisana ny iraka mandiana taovim-pianatra ny firenena rehetra. Zay ny drafitry ny boky filazantsara araka ny Matthieu. Hitantsika araka izany fa ny mofinaina eto ampelantanantsika ambanimasontsika dia tafiditra ao amin'ny fitantarana momba ny mpianatry ny tompo. Ny fiantsona indrindra any Matthieu teo ampamoriketra ny fanasana izay niarahana tamin'i Jesosy, ny fampianarany Jesosy momba ny fifadikana. Ireo ny ao anatin'ny mofinaina eo ampelantanantsika. Fiantsona ny fiarahan'i Jesosy ny hinana tamin'ny Matthieu sy ny mpamoretra namany, ny fampianarany Jesosy momba ny fifadikana. Misy voambolana anankiroa ireo izay nofantenana, ny amin'ny atao hoe famindram-po, izay teny iray izy eo amin'ny Baiboly fa indraindray izy io hitantsika ny boky hafa teny anankiroa: famindram-po ary ny siny hoditra moa zany no andikana azy ato amin'ity texte ambanimasontsika ity. Ny famindram-po dia Eleos, miaraban'izay Eleonore sy ny sisa fa famindram-po ny dikan'izany. Famindram-po izay tsy milaza hoe famindram-po n'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona ihany, fa io ivombolan'io dia miasa amin'ny famindrampon'ny olona samy olona koa. Raha amin'izay no alaitsika sahady ny heviteny dia hoe ilay famonjeny Kristy dia tsy famonjena avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona ihany, fa miteraka famonjena olona samy olona koa. Tsy fampihavanana avy amin'Andriamanitra sy ny olona ihany, fa miteraka fihavanana amin'ny olona samy olona koa. Zay ho voambolan'io. Misy koa voambolana hafa tena hoe famindram-po avy amin'Andriamanitra fotsiny, fa eto ny voambolana hoe Eleos dia famindram-po, milaza famindram-po avy amin'Andriamanitra maka amin'ny olona sy ifanaovan'ny olona samy olona, dia tena sarin'ny azo fijaliana izany. Zay ny mahazava-dehibe an'ilay hoe teny fototra. Fa jerentsika koa ny siny, misy karazany siny ao amin'ny solatra masina. Misy siny tany hafa ny voambolana hafa ny voambolana nadika hoe siny tany ao amin'ny filazantsara. Atsaroantsika ny Korintiana 2 hoe manana izao rak'izao amin'ny vilany tany izahay. Maninona ny siny tany? Petraka ao an-trano, fa ny hoditra dia fitodrana rano mandehandeha. Izany hoe tena milaza ny fiainan'ny olona mivoaka sy miditra mihitsy zany, zany hoe ny fiainany manontolo. Io ilay siny hoditra, ny fiainanao manontolo ampidirana
zavatra vaovao dia mila fiainana vaovao zavatra vaovao divay vaovao ampidirina ao aminy ny sy ny tany zany dia mipetraka ao an-trano fa le sy ny oditra ventina mandendeha hitinao miditra ao an-trano koa le tena fiainanao andavanandro zany dia izay no mahatsara ny hoe misy ilana n'ilay teny fototra izay angalantsika santionany anankiroa trano moa ao anatin'ny texte alalantsika hoe ayve zany e fa tsy tany io fa oditra atao amin'ny dikateny moa tena nataony hoe sy ny oditra fa tsy hoe sy ny fotsiny tsy zany moa sy ny oditra vaovao ny tompo fa amin'ny teny grika io teny tokana izay adika hoe sy ny oditra dia hafa koa ny teny grika hoe sy ny tany na vilany tany fa ilazana n'ilay entina mandendeha entina miditra sy mivoaka dia ny fiainana manontolo mihitsy zany indreo ary ny hevitra manandanja azo avoaka ato amin'ity texte misy dimy hevitra manandanja fohifohy ireo voalohany raha ny perikopantsika mifototra na mikendry ny loha hevitra hoe miavao amin'ny tompo ny mpino dia lazaina fa ny fiavaozana riavana dia miainga amin'ny antson'Andriamanitra ary rehefa renao ny antson'Andriamanitra dia mamaly ny antson'Andriamanitra ianao manomboka amin'izay ny fiavaozana jereo tsara na dia ny tantara ny antsona ny Isaiazy dia izy olona mpanota malotomolotra no nantson'Andriamanitra dia navaozin'Andriamanitra mpanota navela heloka dia tonga mpanompon'Andriamanitra ny fiavaozana dia manomboka eo amin'ny fiantson'Andriamanitra sy ianao ny faharoa ny mariky ny famelana ny fiaraha-misakafo nareo ve efa nahita hoe mpifahavalo dia miara-misakafo mety misy ngamby zany fa tsirairay eo tsy betsaka tena toko zany dia mampamamana hoe tandremo mivera tandremo ny anina fa ny olona miara-misakafo dia olona tena mpisakaiza ary ny mpisakaiza dia olona tsisy aloka madio am-po tena voavela ny eloka matoa ny ara-ny sakafo ny olona dia mariky ny famelana zany ny fiaraha-misakafo Jesoa niditra tao an-tranony matio ary niara-ny sakafo taminy sy izy rola rery fa dia niditra koa zao mpamory rehetra sy mpanota rehetrarehetra zao ataovy aminareo ny toerana sesika daholo ry zalahy marika ny famelana zany ny FDB fahatelo dia ny hoe tsy hanavanana iza na iza ny famonjena hitantsika tao anatin'ity texte ity fa ny tompo dia tsy manavaka na iza na iza ary teniny raha teo zany tsy avy antsony marinao fa ny mpanota ny fahaefatra dia ampianariny zao soratra masina zao fa tsy azo tsindriana fotsiny zao eo amin'ny fiainam-baovao amin'ny Kristy ny fiainanao taloha isory any mihitsy ny fiainanao taloha araka ny Efesiana sy ny Korintiana faharoa izay anjara mofinainantsika omaly fakomaly dia ay omaly ny Korintiana faharoa filazana hoe tena vaovao mihitsy dia izay mihitsy tsy azo tsindriana fotsiny hoe avelao ao fa tena esorina iny dia soloina vaovao fiainana vaovao mihitsy ny fiainantsika miaraka amin'ny Kristy amintsika zany tsy atao hoe ny afindrafindrao tsy azo avely eny tsy azo avely iny rehefa misy atao mariage be iny eo ihany fa le fomba tany aloha dia tsy tokony ataontsika hifanosina amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ny fomba araka ny Kristy ny fahadimy tsy tonga nameloka i Jesoa fa hamela eloka mba mahafinaritra tokony ho haintsika tsara zany tsy lalao teny zany tsy tonga anameloka i Jesoa fa tonga hamela eloka finaritra ny teny malagasy tsy anameloka izy fa hamela eloka
dia ndao ary ampiariny zany raha izay ary ny foto-kevitra atao anatin'izao anjara mofinainantsika izao dia inona no azontsika iainana ampiarina an'ireo foto-kevitra ireo voalohany aoka iaino sy amary ny antsony tompo isika mba ahatonga atsika hiavao dia laony hoe za tsy havita za tsy hanao raha te olom-baovao ianao dia enoy ary valio ny antsony tompo tsy misy nanenina tamin'ny fiantsonany nataon'ny tompo tamin'n'itsy sy namaliana ny antsony tompo tamin'ireo dinga mpanomponina samihafa fa arakaraka ny namalinao ny antsony tompo no nanavaozany anao ianao raha mpandray fanansan'ny tompo raha vita batisa tany hoany fotsiny ianao dia tsy nanao tsy nanavao fanolorantena nanamafy teo amin'ny katekomenina tsy hitanao ny fiavaozana fa hitanao iny dia mandrosy ihany ianao miditra any amin'ny sampany ianao hitanao ny fiavaozana miditra lalindalako amin'ny fanompona ianao tompony andraikitra any amin'ny komity any amin'ny fanompona mabraona dekona dia hitanao ny fiavaozanao ary tena tokony ho hitanao ny fiainonao sy ny famalinao ny antsony tompo no mampitombo anao amin'ny fiavaozana dia azavaliana tsiry avana ny antsony tompo mandiny tena tsara sika dia inona re zany mitadiava lamba ho sasany raha te hiavao ianao dia mitadiava lamba ho sasany inona no azoko atao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra fampiarana ny faharoa mariky ny famelana ny fiaraha-misakafo dia aoka ataontsika ho zava-dehibe ny famaliana ny fanasan'ny tompo amin'ny fandraisana ny fanasana masina tena mariky ny famelan'ny tompo ny elontsika io ianao manaiky io midatabatra amin'ny tompo dia marika hoe manaiky sy mino ny famelan-keloka nomeny tompo anao ianao fa tsy izany ihany fa ao amin'ny fanasana anankiray tahaka nataon'ny Matio dia fijoroana vavombena tsy atao anatin'ny taratasy zany fijoroana vavombena ho an'ny olona nandray fiainam-baovao amin'ny Kristy ny fanasany ny manodidina azy rehefa misy batisa nandraisina ho mpandray na fanokanana samihafa tena hoe mijoro vavolombena ianao fa namaly ny antsony tompo ary efa olom-baovao mba hatsorantsika hoe aitraitra zany ilay fanasana olona amin'ny fotoana miavaka toy ireny fa tena ara-tsoratra masina miainga eo amin'ny fanasan'ny Matio hijoroany vavolombelona hoe tsy mpamoritra ntsony aho fa nino manangona olona apôstôly azao efa niova ny fiainako indray hoe mety menatra ny olona za tsy anasana izaniza kanana dekona na raisina mpandrefa za le mbola za iny any zao niditra birao milantsinainy dia fa tena hoe misy fanamariana fiovampiainana mihitsy ao anatin'izany fanasana momba ny fiombonanao amin'ny tompo izany ny fampiarana manaraka dia ny hoe aoka tsy salasala isika anatonan'i Jesosy mba hovonjena aza manilika ny tenanao satria mieritreritra anao fa nanao fahadisoana be ary aza manilika ny hafa koa eritreretinao hoe iny gadralava iny mpangalatra be iny aneka mpivarotena tsia ny tompo dia tsy avy antsony marina fa ny mpanota na ianao na ny hafa dia velao hitangorona eo amin'ny Jesosy tahaka an'ireo olona niara-ny sakafo tamin'i Jesosy no ny fiovampony Matio aza manilika ny tenanao aza manilika ny hafa koa ny faefatra tsy atambatra ny fombafomba ny fandovana ny filazantsara ny fiainam-baovao mety nisy tena hoe fombatsika kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy avely reny fa tsy hoe izany koa dia maninona fa misy fombatsika izay tsy mifanaraka amin'ny fiainam-baovao amin'ny Kristy avelao reny sy ny hoditra vaovao divay vaovao fa ny sy ny hoditra tota tsy azonao asiana
ametrahana divay vaovao tsy miaraka zany dia mandiny tena tsara sika hoe misy ve ilay fomba fanaontsika ny razantsika tany aloha tsy mifanaraka kosa amin'ny sitrapon'Andriamanitra ndeha ilaozany dreny. Misy kosa izay mety mbola azontsika iainana tsara noho ny fitarihan'ny filazantsara sy ilaozantsika izany fa jereo tsara amin'ny fiainantsika ny hoe ity fanao tany aloha mifanitsy amin'ny filazantsara ndao amafisina sy ahorona. Ity fanao tany aloha tsy mifanaraka amin'ny fiainam-baovao amin'ny Kristy ajanony ihany fa tsy mety tsony dia mba ho haitsika izany. Ny fampiarana fahadimy dia ny hoe ampafantaro amin'ny rehetra fa tsy biby fampitahorana amin'ny tompo fa tena sakaiza feno fitiavana. Famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, tsy avy antsony marinao fa ny mpanota, tsy tonga nameloko Jesosy fa amela heloka. Rehefa mba miteny amin'ny zanatsikasika hoe bedin'i Jesosy dia mba lazao aminy koa fa mamindra fo Jesosy. Fa azarantsika matsy aza manao ny fa bedin'i Jesosy. Jesosy moa tsika rehefa masikintsika dia Jesosy. Bedin'i Jesosy fa tsy Jesosy bedy fotsiny Jesosy fa Jesosy mamindra fo sy mamela heloka koa. Marina fa bedy tezitra amintsika ny tompo raha manao zavatra tsy mety tsy araka ny sitrapony isika fa mitohy amin'izay raha mibebaka ianao dia mamela heloka koa izy. Dia tsy Jesosy bedy fotsiny izy fa mpamela heloka. Aoka mpahafantarina amin'ny rehetra fa tsy biby fampitahorana ny tompo fa tena sakaiza feno fitiavana. Indraindray koa dia mahazatra antsika ray aman-dreny bedin'ny paster zahay mpitandrina tompoko tsy biby fampitahorana zanakareo. Eny ary havana dia hatreo ny fiombonantsika tamin'ity maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika afaka niaraka tamin'izany fandiniana soratra masina izany indray. Hivavaka isika. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitray noho ny are-pahasoavana omenao anay azonay avy amin'ny fandiniana ny soratra masina. Dia misaotra koa satria tsy mandinika femandinika fotsiny izahay fa omenao taridalana ampiarana izany eo amin'ny fiainanay no ny asan'ny fanainao masina ary dia toano izahay mba handre ary amaly eny amin'ny antsonao ka ho tonga amin'ny fiavaozana mandrakariva. Misaotra anao koa no ny taumanao anay anao zava-dehibe ny fiombonan-databatra aminao fa tsy anao izany ho aitraitra na fombafomba fotsiny ihany fa ay ao amin'ny fiombonan-databatra aminao ao amin'ny fanasana masina dia tianao ahorina tsara ny fahatsapanay fa navelana ho eloko izahay ary mamela eloka ny hafa koa. Dia misaotra anao Tompo no ny mbola hahafahanay tsy misalasala manatona anao no ny teninao fa tsy miantsony marina ianao fa ny mpanota. Ary ianao Jesosy dia tsy Andriamanitra pikapoka na mpibedy ihany fa Andriamanitra tonga amela heloka indrindra. Dia aoka ho faly izahay manana anao ary ho voamarika eo amin'ny fiainanay ny fananananao. Anjary olom-baovao aminao izahay mahay mandao izay rehetra fiainana tsy araka ny sitraponao ary miditra amin'ny fiainam-baovao ao aminao Kristy. Indreo Tompo ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity tantano araka ny sitraponao mba ho efanay ho voninahitra ireny. Dia hijoro ho vavolombelonao izahay ary ho hitantaratra fa hafa izahay omaly raha hiditra birao indray na hiditra ny vavahadin'ny sekolina indray amin'ity an'ity. Dia misaotra anao ombanay sy anome tanjaka fahasalamana amin'ny fikarakarana samihafa tsy maintsy atrehanay amin'izao zoma izao. Mankasitraka Tompo hijerenao ireo manodidina anay vady aman-janaka ray aman-dreny sy ray tapo amin'ny alehany sy ataon'izy ireny avy dia ataovy tsapany fa tsy miasa irery izy fa didininao
sy ny famondram-po ary ny fahasoavanao. ao ny firenenay mbola iantanay apetraka eo ambany fahefanao lay mahefa ny zavatra rehetra amin'ireo fony sy fahatanterandreo manodidina anay manomboka any amin'ny mpitondra isanambara tonga ny avy ary amin'ny vahoaka malagasy enyreo vahiny mpiaramonina aminay dia atanjao ny fiangonana ao Andriamanitra mba tena ho mpitory an'i Jesoa mitondra fiainana vaovao Jesoa mpamela heloka Jesoa miantso ny mpanota mba hibebaka dia ianao koa Tompo anampy ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity amin'ny asa rehetra izay ilofosany ny fijoroana ho vavolombelonao areo kristiana namanay tratry ny tsy fahasalamana na misedra olana tramanjo mety miatrika fitsarana sy ny raharaha manodidina ny fonja ianao no hamangy azy ireny amin'ny herim-pahasoavanao dia apetraka eo ampelantananao ny momba anay rehetra sy ny mahasoanay na tsy voatony ny vavanay azy fezinay zany amin'ny ampianarin'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana eny inaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo any an'io izay aninasaza ao anay ary mamelany heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa ny jodran-tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka dia aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesoa Kristy Tompontsika mahatoky izay ny antso anareo izy no anefa izany amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.